Tsy ny mpanao politika ihany nitondra ny fomba fijery mahakasika ny raharaham-pirenena fa eo ihany koa ny Krstianina Malagasy Mijoro na ny KRISMA-M nitondra ny fomba fijery mahakasika ny raharaham-pirenena ry izy ireo, indrindra ny fanohanana izy ireo ny tety androm-pifidianana izay navoaka ny senita farany teo. Tokony tsy hiovy intsony ny tety androm-pifidianana ary tokony tsy hemitra ny fifidianana filoham-pirenena izay heverina ho toto-saina amin'ny 24 volana Jolay eo izao, araka ny hevitry ny fikambanana Krstianina Malagasy Mijoro na ny KRISMA-M. Ampy nefa taona nibahana ny mpanao politika toerana ary heverin'ity fikambanana ity izay soloan'Andriamatoa Jhon na tena fa tokony anjaran'ny vahoaka amin'izay maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny fifidianana eto Madagasikara zany amin'ny 20 volana juillet dia ny hevitry ny olon-tsotra zany amin'izy io aminay zany dia tokony tsy hemitra intsony zany izy io fa azo atao tsara ny fifidianana satria efa nahazo vapoana zany mpanao politika azahoany manomana ilay fifidianana fa tokony anjaran'ny vahoaka amin'izay zany tokony resaka amin'izay hoe ahoana amin'izay na fatorana amin'izay fifidianana izay mitsoka ny hevitra izay hoe ara-dalàna zany ilay saika fa tsy tokony hemitra intsony zany ny fifidianana anjaran'ny vahoaka amin'izay tokony resaka amin'izay zany zao hoe iza ny olona tokony mipetraka vidinitra. Mikasika ny fampiasana ny bilita tokana dia manana ny heviny Andriamatoa Jhon. Le bilita tokana zany zavatra vaovao mahafinaritra zany izy io ary izay foana moa zany no arahana zany hevitry ny mpanao politika foana hoe manaiky rehefa izay zany no takiany mpanao politika dia azo atao tsara izy fa misy fomba tokony hametrahana an'izay fotsiny anehoanao dia hoe iza marina zany no tianao an'izay dia misy lafika tokony hapetraka zany amin'izay azahoany le mpifidy hoe mametraka an'izay le azahoany misafidy an'izay ny olana fotsiny mahatonga ny olana amin'izao fotoana izao dia le malagasy tsy mahay manoratra. Tokony jerena manokana ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra izay misy ny ampahany betsaka amin'ny olom-pirenena hoy ity fikambanana ity ary heveriny ihany koa fa tokony efa tomboka teny izao ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny fampiasana ity bilita tokana ity.